Faly miarabanao mpanaraka tsy tapaka any amin'ny CTV. Faly miarabanao ihany koa pasteur Andranto Mahina. Miarabany Joana dia miarabany mpanaraka ny MCTV rehetra. Ie, ao anatin'ny fandarana manokana moa tsika izao anatin'ny vanim-potoanan'ny krismasy dia isy ny fandarana manokana izay iarahanan'ny pasteur. Manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany fa tena mino fa tena ampitombo ny fahalalanao, ampafantatra anao zava-baovao ihany koa anorina ny finoana indray ity fandarana androany ity. I pasteur Andranto Mahina moa dia pasteur responsable ny fandarana fanorenam-pinoana izay iarahanao eto amin'ny MCTV. Izy ihany koa no pasteur fondateur ny fiangonana Fanasy Fiainana dia androantsika isy fanontaniana maromaro izay ho antanitsika anazy. Mino fa mety misy fanontaniana ihany koa mety efa tany an-tsainao tany, mety efa nanitikitika anao fa tsy nazonao valiny, miteny anao hoe arao hatramin'ny farany ny fandarana. Fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika rehetra mpanaraka ny MCTV ary eto dia maneho fisaorana manokana ny MCTV izay nanasa ao anatin'izao fandarana manokana izao iresadresahana mahakasika ny krismasy moa izany sy ny tontolo rehetra mahakasika an'izay. Ao anatin'izay krismasy sy ny tontolony izay mihitsiny dia hanomboka metraka amin'ny fanontaniana moa izany mahakasika an'izay hoe amin'ny mahita moa izany hoe ny olona rehetra dia tena mankalaza ny krismasy amin'ny hoe 25 décembre dia tena na inona izy na inona koa finoana na inona hoe afiaiza izy dia tena hoe samy tsy miasa daholo raha ny fahafantarako azy moa izany dia samy tsy miasa daholo ny olona fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Matthieu 21 hoe riteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy fa izy ny hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Dia ao anatin'izay famonjena izay pasteur no tianay ho antaninanao hoe fa manina izany mila famonjena daholo ve ny olona dia inona ny antony ilavan'olona famonjena nefa any izao mety misy olona hoe milamina be ny fiainany ara-bola milamina tsara, ny tanjaka salama tsara, ny fiainana amin'ny hoavy na ka hatramin'ny zanaka zafikely mety efa tena hoe tsisy atahorana fa mianatra miasa tena ho tafita daholo dia fa manina izany no ilaina ilay famonjena sa hoe hiforosena ny olona hivavaka fotsiny izany ilay izy. Sotra be dia be an'izao anany amin'ny fanontaniana ary mino fa tsy ianao rery no mametraka an'izay fanontaniana izay fa mpanaraka antsika koa manaraka an'izay mametraka an'izay fanontaniana izay. Ny zavatra tsara ho fantatra aloha dia ny hoe tany am-boalohany dia tsy nila famonjena tamin'ny namorona n'izao tontolo izao Andriamanitra dia tsy nila famonjena ny olona satria tena atao am-pon'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra ary tsy diso Andriamanitra. Tamin'ny fotoana anankiray nefa vao niodina tamin'Andriamanitra Adama sy Eva dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona dia nanomboka teo ny nanalavitra dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe maninona ary sika ny mila famonjena. Ngamo ny olona rehetra dia tena tsy maintsy mila famonjena. Ny zavatra tokony ho tsapantsika olona manaraka an'izao fandarana izao isika rehetra kristiana dia mila mahatsapa sika voalohany fa isika mila mahatsapa fa mpanota isika. Ary ny fahotantsika dia mihazakazaka makany amin'ny fahaveresana. Io zany io fahotantsika io raha ny voasoratra dia hoe ny fahotantsika na ny elokontsika no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany hevitra mampisaraka izany any amin'ny Romanina 7:17 dia misy hoe tsy misy efa samy nanota izy rehetra hozy izy dia tsy misy manana ny voninahitra ao amin'Andriamanitra. Noho izany tena mila famonjena isika. Tsy voavonjy ny herin'ny tenantsika isika, tsy voavonjy ny asa isika fa tena Jesosy irery ihany. Ary ao anatin'izany ihany koa tiako manamafy Joana sy ny mpanaraka fa mipetraka moa ilay fanontaniana teo somary nanitsidika teo hoe tsy maintsy terena ve zany ilay hoe famonjena mba hahatonga ny olona hivavaka. Ny zavatra tsara ho fantatra aloha dia Andriamanitra manana natiora tsy mba manery. Tsy mba manery ary ny bokin'ny Apokalipsy 7:20 dia haitsika tsara hoe indro efa mitsangana hozy izy eo ambaravarana ka mandondona raha misy miaino ny feoko zany hoe tena tsisy fanerena fa kosa manasy izy dia mitona izy dia mampafantatra izy dia anjarantsika no mahita hoe mila famonjena isika na tsy mila famonjena. Noho izany tena ilaina ny fahatsiarovana ny Jesosy izay tonga ho antsika satria any amin'ny bokin'ny Jona moa dia milaza hoe tsy misy makany amin'ny ray afa tsy amin'ny alalako. Incontournable mialatsiny amin'ilay teny vahiny tsy azo ialana Jesosy fa tsy maintsy mandray an Jesosy tsika, tsy maintsy manaiky an Jesosy tsika
raha te azo ny famonjeny. Ary ny amarana koa azy angamba ao anatin'izany fanontaniana zany Joana dia n'izao hoe ity famonjeny ity ange tsy hoe famonjena ny fiainantsika andavanandro fotsiny fa famonjena mamaritra ny fiainana mandrakizay. Ary zany famonjeny zany dia tsy hoe fivavahana hoe katolika na protestant fa famonjeny zany tena fifandraisana amin'Andriamanitra. Noho zany raha tonga teo amin'ny azy izy dia misy teny zay hoe ny azy tsy nandray azy fandaontsika nray an' Jesosy fa mamaritra ny famonjeny zany. Avy dia itoy amin'izay nolazaina zao hoe tsy misy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny aralako izy izy ianao dia tsy maintsy hoe Jesosy ihany ve zany no ahafahana voavonjy satria misy koa nge ny religion hafa bouddhiste, silamo, misy ihany koa moa ny andriamanitra hafa ohatra hoe ny andriamanitra ny razana ozy izy ny eto Madagasikara dia ihany koa nefa ny ahitana hoe misy vokany le fiarahany ihany hoe misy mahay tanàtanam-bola, misy mahay karazana famonjena zany hitany misy mila zanaka dia mahazo zanaka, mety hoe misy mila vady dia mahazo vady koa dia fa maninona zany tsy maintsy hoe Jesosy ihany fa sa hoe forcen'le kristiana hoe monopolisena hoe ka Jesosy ihany le afaka mamonjy. Ya ny fanontaniana dia ny hoe maninona ny tsy maintsy hoe Jesosy no afaka mamonjy. Tsotra be ny valiny satria Jesosy dia tsy nanana ota ary Andriamanitra izy iray amin'Andriamanitra. Any amin'ny Hébreu 4:4-5 dia milaza hoe isika ozy izy dia tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika fa izay efa nanaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Noho izany zany ny tsy manana ota no afaka mamonjy. Faharoa manarakaraka an'izay dia io tsy manana ota le Jesosy inge no nisolo vonantsika zao anahy hitondra ny fahotantsika rehetra. Noho izany raha izy no nisolo vona nitondra ny fahotantsika azo antoka zany ny famonjena omeny. Ary ny soratra masina dia milaza n'izany mihitsy hoe tsy misy anarana hafa ety ambany lanitra, ety ambany masoandro azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery. Hitantsika zany any amin'ny asan'ny apôstôly 4:12. Dikan'izay rehefa ny soratra masina no miteny hoe tsy misy anarana hafa dia tsisy anarana hafa afaka mamonjy antsika afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery. Noho izany tsy resaka monopole le izy na hoe forcena ny olona hivavaka hoe tsy maintsy Jesosy zany na zavatra ohatran'izany na hoe ianao zao ny tanisa teo mantsy hoe be dia be koa neny manao asa soa, be dia be ny manao asa tsara. Efesiana 2:9 dia milaza hoe fa fahasoavana ny namonjena antsika tamin'ny finoana. Dia toy izy ny kely tsy avy amin'ny asa zany ozy izy fandrao isirehare. Dikan'izay zany ny asa tsara, ny fanaovana asa soa, ny atsara-panahy tsy lalana azahoana famonjena. Ny anaran'i Jesosy ny voalohany fa manao asa soa tsika vavolombelona ny famonjenantsika. Dikan'izay zany tsy ny asa tsara ataontsika mihitsy na ny atsara-panahy antsika no azahoantsika famonjena. Ka nanao asa soa maro be takoninona zany olona nefa ivelan'i Jesosy dia tsy misy famonjena ho azy. Ary ny amaranako azy angambany mahakasika an'izay fanontanianao zay dia tiako mamerimberina foana hoe resaka le terme nampiasainao mihitsy le hoe monopole mantsy ao amin'i Jesosy ho tena tsisy fanerena, tsisy antery ao fa manasy izy dia mitony izy dia tsy manery izy fa safidy le izy ary ny famonjena omeny koa dia tsy hanavahana tokom-pinoana. Misy tokom-pinoana zao ny hafa tena zareo ihany ny ao fa neny Jesosy zay rehetra nandray azy. Dikan'izay zany nizany izy maka ohatra kely vetivety fotsiny zany Cornelius zany nge ka manamboninahitry nefa afaka mandray an Jesosy. Misy olona mahatra nge afaka mandray an Jesosy, afa firenena afaka ho an'ny rehetra zany Jesosy. Ie mino fa nazava tsara tamin'ireo mpijery antsika mihitsy izay hoe tsy monopolise le izy fa Andriamanitra manome safidy zany dia tsara kokoa zany raha hoe misafidy an'le safidy tsara. Fa ao anatin'ny vanim-potoana krismasy foana moa tsika ao anatin'izay koa ny resaka hoe tranomby Jesosy teraka tao tranomby atao ihany koa remagy fa misy fanontaniana manitikitika anay pasteur mahakasika ny remagy reo satria moa zany zareo hoe avy any atsinanana tany tena lavitra tany dia avy eo nandeha
dia ahoana moa zany hoe avy tany zareo dia mety hoe amam-bolana mataonany ve zany nandehanany zareo nitraché an'zareo mandra-pahatonga tany a Bethlehema dia le kintana ve zany efa hitany zareo efa ela zany le kintana io no teny satria hoe nanaraka an'ireo kintana ozy izy zareo rehefa mamaky ny filazantsaritsika dia ohatr'izay no nandehanany dia zany manitikitika anay hoe ahoana zany mahakasika an'izay pasteur. Ny entiko voalohany amalinan'izay Joana dia Andriamanitra aloha dia Andriamanitra ambony amin'ny fisainana rehetra ary zavatra ataon'Andriamanitra dia efa voahevitra efa voacalcule araky ny tokony ho izy ary ny magy tamin'izany dia anisan'ny mpandinika ny kintana ireo magy ireo ambarany soratra masina moa fa olon-kendry izy ireo manana fahendrena ny olona manana fahendrena tamin'izany dia tsy mihetsika mihitsy raha tsy efa zavatra azo antoka ary tamin'ny fotoanany zany hoe Andriamanitra zany efa tena nanamboatra ny fotoana sy ny ora sy ny fietsehana rehetra mba hahatonga n'ireo magy ireo anatona an' Jesosy. Aza diny fa ny magy tamin'izany dia olon-kendry ny ekeny rehetra izay eken'ireo zany dia ekeny rehetra ka nitranga ny kintana tamin'izany fotoana zany dia nanaraka satria eo le hery fahefana ambonin'ny fahefana rehetra nitarika azy ireo na dia manam-pahendrena azy ho ao amin'i Jesosy fa ny afatra tao anatin'izany dia ny hoe ny manam-pahendrena ny tondra fanatitra izy ireo miora zava-manitra tonga ny teo amin'i Jesosy tao an-tranon'omby ny afatra ara-panao anatin'izany dia n'izao hoe teraka le mpanjaka ny mpanjaka manaiky azy ny zavatra rehetra tsy jeranga amintsika hoe vanim-potoana manao ahoana fa le fanekena ireto olon-kendry manam-pahendreny reto an' Jesosy dia marika anankiray fa mpanjaka ny tonga zava-dehibe loatra zany ary tsy ho takatry ny sainy zany hoe fa ahoana moa ny kintana no arahana amin'izao ve dia mbola isy anaraka kintana mety efa mahita kintana ny tena misy angambany amin'izao fa manaraka kintana tsy isy tsony fa fanekena aseho an'Andriamanitra zany hoe tonga le mpanjaka ny mpanjaka ary ny zavatra mampagaga farany ao anatin'ilay izy ary mapiaka efa voahomana koa ny miora sy ny zava-manitra naterina natao fanatitra ho an'i Jesosy na tsy hitany mason'izy ireo ary dia le fanekena ao anatin'izy ireo efa voasoratr'Andriamanitra avokoa ka zava-dehibe loatra zany. Milaza moa ianao teny aloha teny pasteur zany hoe nisy ny famonjena vita an'i Jesosy dia hoe tsy amin'ny fiainana ety fotsiny nisy ohatran'izany fa tiany ho fantatra zany hoe inona avy zany le famonjena tena hoe inona avy zany famonjena vita an'i Jesosy satria manko ny rehefa le nateny amin'ny hazo-fijaliana izy dia nitenin'le miaramila teo hoe ok izy hamonjy ny tenany raha tena zanak'Andriamanitra dia tsy nahavita namonjy ny tenany ve zany izy tamin'ny teny. Ny tsara ho fantatritsika koa aloha zany amin'izany fanontanianao zany Joana hoe inona marina moa zany famonjena vitan'i Jesosy hoe mpamonjy Jesosy mpamonjy fa inona le famonjena vitany. Ny famonjena avy amin'i Jesosy dia tsara foana no manamarika fa Jesosy dia zato isan-jato olombelona ary zato isan-jato Andriamanitra ary rehefa zato isan-jato Andriamanitra izy dia mihevitra ny ara-panahy fa zato isan-jato olombelona koa izy dia mamonjy ny fiainantsika sy mahakasika antsika amin'ny maha-olombelona antsika. Noho izany azon'Andriamanitra azon'i Jesosy idirana daholo ny fiainan'ny olona rehetra izay mila azy. Raha marary ilay olona afaka manasitrana Jesosy ary nasehony izany. Verhevitra ny olona afaka manasitrana izy. Afaka mamonjy amin'ny ota Jesosy satria misy olona voafatotry ny ota, voafatotry ny fanahy ratsy, azon'i Jesosy atao daholo izany. Dikan'izay zany ny fahatongavan'i Jesosy dia tena azo andrandraina famonjena amin'ny lafiny rehetra. Manana fiadanam-po ny olona rehefa tena miantoraka amin'i Jesosy ary tiako ny manamarika fa averina foana fa ho an'ny rehetra io famonjena io ary tokony anararoatra ny olona zany ao anatin'izao vanim-potoana izao fa raha ny akafo izy no mitady famonjena aloha mety ahita ihany fa tsy maharitra fa ny ao amin'i Jesosy ny fitsarana ny fiadanana ary maharitra mandrakizay ny famonjena omeny Jesosy. Ny teny moa ianao teo hoe zato isan-jato Andriamanitra izy dia zato isan-jato olombelona Jesosy dia ny teny ianao hoe na ny ara-nofo na ara-panahy zany afaka afonjeny daholo dia ny olona nefa pasteur zao rehefa misy an'ilay mpandinika ireny zany mpandinika eny amin'ny fiarahamonina moa zany dia hoe
nareo ohatra ny arakaraky ny vavanareo vao maika sahirana tsy hitako akory zay fiainana miova eo mitady solution de facilité fotsiny ny olona mandeha eny fa mandeha any fa nefa ny teo ihany teo indraindray miratsy ary dia tena marina ve zay hoe sahirana ihany ve zany no afaka hoe mandeha mivavaka dia hoe solution de facilité fotsiny ve zany jesosy dia satria eny kotsina mitoy amin'izay dia hoe mpitady miracle fotsiny fa lasa ohatrany hoe fahakamona miasa le mivavaka dia ahoanandray ny hevitrao mahakasika an'izay tsara be le fanontaniana ary mino fa be dia be no tia miandry an'izay valim-panontaniana izay tsy ho an'ny sahirana na ho an'ny mahantra jesosy aka ohatra anankiray tsika ohatra hoe Zakaios zany ange manan-katao fa nefa niatra nohon jesosy izy aka ohatra anankiray koa kapiteny le nanana commande koa ny manan-katao kanefa nilan jesosy izy zany Nikodemos zany koa mpampianatra zany hoe tena olona manana ny maha izy azy nefa milan jesosy ka ny olona rehetra tena milan jesosy ary eo moa le fanontaniana zao anaty eo hoe miresaka hoe ohatran'ny amoraina be zany ny fananana an Jesosy dia lasa kamon'ny olona dia lasa zany mampahantra anareo mivavaka vao mainka amesahirana apetraky ny olona tokoa zany fanontaniana zany fa ny tena fototra mahatonga ny olona miteny an'izany dia satria le fotom-pampianarana ny tsy tonga ny anatin'ny mpivavaka ary tsara ho fantatra dia ity hoe Jesosy dia tsy nampianatra ny olona ho kamo na hiandry miracle fa nampianatra ny olona andray andraikitra ary any bokon'ny Tesaloniana any dia milaza hoe aoka zay tsy miasa izy ozy izy dia tsy mihinana dikan'izay zany tena mila miasa ny olona mino manao asa mandray andraikitra ary Matthieu 5:20 raha mamaky tsara isika manaraka dia nampianatra momba ny talenta Andriamanitra zaraina le talenta ary io talenta io dia nitakian'Andriamanitra avy eo nataonao inona zany hoe asena miasa zany ka tsy afaka miandry miracle fotsiny sika hoe satria efa maimaim-poana ny famonjena dia andray famonjena maimaim-poana dia manao ariary zato ampandriana tsy zay le izy fa tena manana leadership Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika manana fomba fitarihana hafakely misy fahendrena ho aminy ary tiako tsindrina ny hoe tsy solution facile zany ny ao aminy fa ny fahazahoana le fahitapity amin'Andriamanitra raha dia misy fanampy misy défi takiny hoe maharitra ve le olona miharitra ve ary faharoa misy toetra takiny koa toe-po takiny dikan'izay raha mitaky toe-po sy misy fanamby atrehantsika tsy olona mipetrapetraka fotsiny zany fa mila miasa mila manompo an'Andriamanitra mila mampiasa amin'izay fanomezam-pahasoavana omeny tompo dia miseho azy ny fitahian'Andriamanitra rehefa tsy amin'izay kosa aloha dia rariny raha miteny ny olona hoe arakaraky ny vavahanareo vao mainka me mahantry nareo satria be dia be no mivavaka dia tsy te hiasa tsony fa dia miandry vola migona nga dia tonga fotsiny dia nefa mila takatra zany fahazavana zany arak'izay teninao zay moa zany dia tsy hoe mitafandra miracle fotsiny zany tsika rehefa mivavaka fa eo ihany koa ny hoe mila miasa tsika hojeren'Andriamanitra koa zany hoe inona nanaovanao ny talenta nomeny anao sy ny sisa dia anatin'izay hoe misy moa ny kristiana zany dia miasa dia eny tahina dia amin'izao koa tsika moa krismasy zany dia hoe eny mahazo akanjo vaovao kiraro vaovao manao sakafo tena miavaka kely ny ao an-trano sotra zany dia tena hoe somary manao lamody mihitsy moa zany ny akabeazany olona misy défilé kely eny an-dalana tena hitantsika zany amin'le ohatran'izao fa ao anatin'izay mihitsy ny pasteur no tiako anontaniana hoe satria moa ny akamaroan'ny malagasy moa zay dia ohatran'izay dia afaka ny ho voavonjy ve ny olona raha ohatra ka hoe fiainana zany ohatran'izay dia amin'ny krismasy izy mandeha mivavaka dia ny akanjo vaovao sy kiraro vaovao indray amin'ny farany taona izy mandeha mamonjy bal farany taona mamonjy soirée fetifety karazany zavatra ohatra zany dia avy eo amin'ny mety amin'ny pasika indray mifankahitana am-piangonana dia ahoana ny mahakasika an'izao vovonjy ve reny olona reny dia inona no tokony ataony mba hananany hoe tsy amin'izay fotsiny zany izy hoe krismasy dia pasika dia amin'ny herintaona indray mifankahita ekena tokoa zao ana fa ny vanim-potoana ohatr'izao dia redareda mirehatra be ary tena hiazaka zany olona ny zavatra ivelany
akanjo vaovao, kiraro vaovao, sakafo tsara, tsisy maratsy an'izany ary tokony iainana zany rehefa manana fahafahana ho amin'izany. Afaka manao fety miaraka amin'ny fianakaviana, tsisy mandiso an'izany. Ny zavatra tsara ho fantatra kosa nefa dia zao, ao anatin'ny fahatsapana hita etseroa dia be dia be ny kristianina no resahako, ny amin'ny fiainam-pinoana no mivavaka miankina amina événement na amina daty na amina fety anankiray. Eo izy no mirehitra, ohatran'ny hoe vanim-potoana ohatra zao dia mirehitra be izy dia tonga ny ampiangonana izy tonga indray ny paka dia andray izy ny tsara ho fantatra nefa ao anatin'izany dia malahelo Andriamanitra. Ity fireneny ity izy any amin'ny Matthieu 5:20 any manaja eo imolo ny fanofono manalavitra ary tena be dia be ny kristianina piditra ampiangonana rehefa vanim-potoana ohatran'izao dia ny ampitson'iny izy tsy hita. Ary raha mahatsikaritra ny fiangonana rehetra angamba dia manampy tabloa daholo rehefa fotoana ny krismasy, satria be dia be ny kristianina manaraka datin'andro, manaraka ny alehany rehetrarehetra dia ohatran'ny hoe indray andro iny ihany izy ny tena miona amin'Andriamanitra. Nametraka fanontaniana ianao hoe dia ahoana amin'izy ireny, voavonjy ve izy ireny? Matsiaro eto ny tenin'Andriamanitra hoe ny olona ozy izy mijery ivelany fa Andriamanitra mijery ny fo. Tsy anjarantsika aloha na izany aza ny zava-misy no mitsara na iza na iza. Efa zava-dehibe ny fidirana ampiangonana, Andriamanitra no mahita ny ao am-pon'ny tsirairay, fa ny tsy tokony ho adino ary zay ny tokony enarana ao amin'ny tompo ny tsy tokony adino dia ny olona mino kosa nefa dia ahitana taratry ny fiovana ny fiainany, ahitana fiainam-panahana, etaetam-panahy mitohy fa tsy miankina amina datin'andro anankiray ny fiainany. Noho izany an'Andriamanitra no miasa ao anatin'ireny olona ireny. Ianao moa tena metraka hoe dia ahoana zany no atao amin'ireny olona ireny hoe tsy hita fa tsy indepandea ao anatin'ny taona na indroa isa-taona. Ny anjarantsika angamba dia ny mitarika, dia mivavaka, dia maneho fitiavana, maneho ny fiainan'i Jesosy dia mba hahatonga an'i Jesosy hikasika azy ireny, mba tsy ankalaza fety ray andro sy ny hoe fety ivelany fotsiny no tena zava-dehibe. Ary ny tena mampitahotra ny Joana dia ity, ianao mankalaza an'ilay fety fa Jesosy tsy miaraka aminao anatin'ilay izy, satria ivelany no ankalazantsika an'Andriamanitra. Jesosy tsy mitady akanjo vaovao fa fo vaovao ny tadiavana, tsy mijery izy kiraro vaovao. Be dia be mantsy ny tena ohatran'ny hoe tsy ho any ampiangonana raha tsy mahazo kiraro vaovao, tsy ho any ampiangonana raha tsy mahazo akanjo vaovao. Misy ohatran'ny sensation hafahafa zany mihitsy ary hoe rehefa krismasy dia manjombonjombona, mampalahelohelo, mampitomany, tsy maintsy sakafo tsara raha vao tsy zay dia efa tsisy. Andeha atao hoe 25 décembre raha ny krismasy, fa ny filazany tsara dia manambara fa ny fahaterahan'i Jesosy dia tokony tsy indray andro ny fankalazana azy fa isan'andro. Azonao atao zany mankalaza na 26 décembre na 27 décembre na 31 décembre, azonao atao foana ny mankalaza ny fahaterahan'i Jesosy satria famonjena ho anao iny. Raha mijanona andro ray fotsiny mantsika dia amin'iny tsika no miredareda dia tonga ny ampitson'iny maty daholo indray ilay afo etaetan'Andriamanitra. Noho izany anjarantsika kristianina ary izao sehatra MCTV zao no mampahafantatra fa Jesosy tsy indray andro fa isan'andro dia fiainana ao aminy. Toy izao koa n'ilay resaka atao resaka kely ilay ozy izy ianao hoe mila manana afo miredareda mitohy foana fa tsy hoe indray andro fotsiny. Amin'ny mahatokana andraikitra ny fandarana fanorenam-pinoana anao eto amin'ny MCTV moa zany izay anasanantsika foana hoe avy fandarana fa tena hanampy be anao. Dia ahoana zany pasteur no torohevitra hoe inona no tokony atao mba tena nanana an'izay afo miredareda izay fa tsy hoe indray-pana indroa isa-taona fotsiny no hananana an'izay. Be dia be ny mety mitovy amin'izany ny fanontanianao zany. Ny tokony atao io moa zany tsy hoe misy hoe tokony ataontsika herin'ny tenantsika, fa tsika tsy afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenantsika fa asany fanahy-masina zany. Fa raha misy etaeta ao anatin'ny olona anankiray, mila mangataka ny fanahy masina izy. Ny fanahy masina avy eo manao ny asany dia hoy ny voalazan'ny soratra masina hoe hitari-dalana ho amin'ny marina rehetra izy.
ny fanahy masina zany rehefa mitarika dia voalohany ny asany a mitarika ny olona hibebaka, mitarika ny olona ho tia vavaka, mitarika ny olona hiasa ao an'Andriamanitra, mitarika ny olona ho tia fiombonana, mitarika ny olona ho tia zava-panahy. Inona no atao? Mivavaka dia manaiky izay fitarihan'ny fanahy masina. Fa io fanahy masina io a tsy hoe mijanona treo mivavaka fotsiny rehefa angatana izy, fa tena mitarika ary manoro ny tokony ho izy a mba hatonga an'ilay olona anana etaeta tsy mety ritra an'Andriamanitra. Dia rehefa tonga izay etaeta tsy mety ritra an'Andriamanitra izay a tsy azo atao nininona tsony olona io, satria nininona zavatra mitranga mandroso mirehatra foana izy. Ie, mino fa tena namaly ny fanontanianao mety eo ampipetrahanao mihitsy hoe ahoana ary zany ny ataoko raha ohatra ka hoe hivavaka amin'ny krismasy ho avy izao dia nefa izaho mbola te hitohy dia arao ny izay torohevitra izay, mino fa tena nampy anao izay satria mety ianao koa anisan'le nanontany an'ity fanontaniana izay ho anontaniako manaraka ity hoe sy mahatsikaritra hoe mitovy ihany olona mivavaka sy tsy mivavaka. Betsaka ny olona milaza an'izay moa pasteur hoe ohatrany hoe mitovy ihany nge le na mivavaka na tsy mivavaka samy misy problème ihany, samy misy zavatra andalovana eo amin'ny fiainana ihany. Fa inona zany tena tokony horenana be amin'ilay fivavahana raha hoe izay hoe mitovy ihany mivavaka sy tsy mivavaka. Rariny ihany a raha toa ka miteny ny olona hoe mitovy ihany mivavaka sy tsy mivavaka satria tsy hita ilay fihavahana. Ny fivavahana dia fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Izany hoe rehefa manana ny communion lalina amin'Andriamanitra iny ny olona anankiray a dia mazava ho azy ny mampiavaka azy amin'ny tsy mpivavaka miova ny toetrany. Ary faharoa miova ny tanjony. Le toetra miova zany a tsy miaraka amin'izao tontolo izao tsony izy. Iny le makrizy rehefa miarakaraka amin'ny namana rehetrarehetra eo dia aveo vavaka ny vangin'ny tompo, lasa mivavaka izy a lasa tsy namantsony ireo, dia lasa tsy tian'ireo namantsony satria lasa niova ny toetrany. Zay ny rehefa manana an'izay communion lalina amin'Andriamanitra dia tsy maintsy manova toetr'Andriamanitra. Ny faharoa miova koa ny tanjony, tsy le tanjona taloha zany mba ho zao lasa le tanjony zao tontolo zao teo aloha. Fa rehefa tena manana communion lalina amin'Andriamanitra miova ny tanjony, lasa fiainana mandrakizay, lasa latsa-danja le ty amin'izao tontolo zao. Na tsy azo ara ny zavatra ananana zao tontolo zao, misy fiadanana ty anaty aty. Tsy fanarahana fombafomba mantsy le fivavahana. Ary ny zavatra tokony ho tsapa ihany koa tsy resaka fankalazana daty tokana ohatra, satria miresaka an'izany moa tsika zao. Tsy izay rehetra ekeny zao tontolo zao no marina, fa tena fiainana mitohy maharitra ao amin'Andriamanitra, zany fifandraisana lalina ao amin'ny tompo zany. Noho zany inona mampiavaka ny mivavaka sy ny tsy mivavaka? Le toetra sy le tanjony. Dia inona moa ny orenana ozy izy zao anaty hoe ahoana zany ny orenana amin'le fivavahana mba hahatonga antsika tena hiavaka tsara? Misy tena Andriamanitra zay a milaza hoe aina ho an'izay mahazo azo izy ny ten'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny orenany ny tena mpivavaka zany a raha tena haritra tsara izy dia ny tenin'Andriamanitra. Faharoa le fiainam-bavaka, mila manana fiainam-bavaka. Le fiainam-bavaka moa efa nambarantsika teo hoe fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Ary ny farany a izay indraindray adinontsika izy ity dia zao misy olona mivavaka be a, misy olona mamaky soratra masina fa tsy manana ankohonana ara-panahy izy, tsy manana fiangonana hitaiza sy hivelarana na hianarana izy, dia lasa tsy miorina izy. Be dia be mantsy ny latsaka ao anatin'izao hoe za ato an-trano ihany ano mivavaka dia eo an-dopandriana mihaino toroteny, dia mijery télé mihaino toroteny, na amin'ny Facebook fotsiny dia ampy dia za tsy makany am-piangonana intsony. Tsy hiorina zany kristianina zany, fa ilaina ny manana ankohonana ara-panahy, ilaina ny manana fiombonana, mianatra amin'ny hafa, mandray fanabeazana sy fanitsiana any am-piangonana, tsisy tanteraka any am-piangonana fa miara-mandroso ao amin'ny tompo. Teny moa ianao teo pasteur hoe fiovana any anatiny le tsy hita aloha zany hoe le toetra, fomba fisainana, fomba fiainana any mihitsiny zany dia manana fanontaniana hoe tsy afaka nahita fiovana ety ivelany ve zany
ianao rehefa mivavaka fa tsy maintsy le aty anatiny ihany satria matoa izy miandrandra famonjena mety misy zavatra koa hoe nivelany ohatra mba tia miova dia ahoana ny mahakasika an'izay. Teny soratra masina no amaliko ny Joana amin'izay. Andriamanitra efa nanomboka asa tsara tao anatinareo izy. Any zany ny fanombohana ny asa aty anaty no atateraka n'izany hatramin'ny farany. Fiovana aty anaty aloha ny voalohany. Rehefa miova ny aty anaty mazava ho azy rehefa miova nge ny fonao madio mamela dia miova koa ny endrikao. Rehefa miova madio ny fonao dia lasa tsy tia korotana koa ianao eny ivelany. Miova hatramin'ny fijerinao ny olona taloha ianao mety tsy mamela heloka mihitsy, tsy manaiky raha tsy manana ny teny farany, misy avinavina ny anaty any. Fa rehefa hovain'Andriamanitra ny anatin'ny fotsika ny anaty any lasa miramira nysika, tsisy fietsaram-belatsihy intsony lasa tia ny olona rehetra. Talohatsika lasa mety hoe mitsara foana vao mahita fahalavon'ny hafa na mahita kristianina lavo na mahita mpanompon'Andriamanitra mety hoe tsy mifanaraka amin'ny eritrerititsika dia mitsara aingana be tsika. Fa rehefa voaova n'Andriamanitra ny any anatsika dia miova ny masontsika, lasa ontsa, lasa onena, manana ny faharipon'Andriamanitra aty anaty zany ny voalohany dia manaraka ho azy ny ivelany. Afaka mino sy manantena zany ny mpijery antsika hoe miova ny any anaty dia izy fiofana koa ny aty ivelany. Anohizako an'izay pasteur mba afaka mizara ve ianao torohevitra ahafahany tsirairay avy tena iorina tanteraka ao anatin'izay ao anatin'ny finoana sy ny fanarahana an' Jesosy izay amin'izao krismasy izao. Betsaka tsinona izao mpijery antsika any mety tena voakasika fa tsy hainy hoe aiza ny hanomboana azy dia ahoana ny tokony atao dia ahoana ny hanohizana fa tsy hijanona kosa ary aho izy raha ohatra ka tokony miorina tsara dia afaka mba mizara an'izay ve ianao Joana? Ya tena ilain'izay ho antsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao inona moa zany no hoe tokony atao mba andraisana famonjena. Voalohany ary tsy azo dinganina dia isika dia mila manaiky fampanota isika. Io ny dingana voalohany makany amin'ny famonjena. Rehefa manaiky fampanota tsy mendrika lavitra n'Andriamanitra ratsy tena hoe zay faratsiana rehetra eo amin'ny raha vao tsy matsapa an'izay ny olona tsy azo famonjena izy. Rehefa tonga izay dia mila mibebaka. Ary io fibebahana io ambarasoratra masina ny amin'ny asan'ny apôstôly 7:7 dia milaza hoe mibebah ianareo izy mba hamonona ny fahotanareo. Zany hoe ilay mibebaka tiako ihany no manamarika amin'izao dia misy mandray ihany ny atao hoe mibebaka tsy ilay hoe manenina amin'ny ratsy atao fotsiny fa fanapa-kevitra hiova lalana mihitsy. Dia tena mila tonga amin'izay faharoa izay tsika hoe rehefa avy matsapa fa diso mpanota dia mibebaka mifona amin'Andriamanitra ary tsy amerina intsony. Ary ny zava-dehibe ihany koa izay tena tsy azo dinganina raha andray famonjena dia mandray an' Jesosy manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy manokana ny fiainany miditra amin'ilay fahateram-baovao. Romanina 10 dia milaza an'izany hoe raha manaiky amin'ny vavanao ianao, raha mino amin'ny fonao ianao dia ho vonjena. Dikan'izay zany tena mila confession mihitsy, mila miteny ny vavantsika hoe Jesosy raha tsy ity miverina aminao manenina amin'ny ratsy nataoko fa diovy tsy anao intsony raisiko ianao tompo sy mpamonjy manokana ny fiainako. Manaiky ianao amin'ny Mahandriamanitra anao diovy dia ataovy hoisany ao amin'ny bokon'ny lanitra ny anarako dia tanteraka ny famonjena antsika. Ary zava-dehibe loatra zany Joana ny dira ny tsirairay amin'izany ary zany tokony hanararotana n'izao vanim-potoana izao satria ratsy izao tsika ny manararotra raha ho avy Jesosy dia ho taraiky ianao. Ary anisan'ny fanontaniana napetraka ao teo Joana ny amin'ny hoe inona ny tokony atao mba hiorenana tsara amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, zany hoe mba haharitra tsara zany. Voalohany aloha zany dia tena mila manana fiainam-bavaka isika. Aza ataoko totoa ny fiainam-bavaka. Ny faharoa dia mila mandinika soratra masina. Io ny fitaovana nomen'Andriamanitra antsika. Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Aza mieritreritra mihitsy hoe iorina hatramin'ny farany nefa tsy mba tia mamaky mandinika soratra masina. Ary manaraka an'izay dia amafisiko ihany mila manana fiangonana isika. Mila mifandray amin'ny ankohonana ara-panahy isika mba hiorenantsika tsara amin'ny asa fanompoana.
zavatra tokony ho fantatsika ihany koa dia nrehetra zao anahy dia nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana. Indraindray nefa misy amin'ireny olona nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ireny alevina izy ireny, fa ireny mila ampiasainy ireny ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary mila miasa ao an'Andriamanitra. Inona tokony atao iorenana haritra hatramin'ny farany? Tena mila mangataka fiainam-pahamasinana, fiainana feno etaetan'Andriamanitra. Jesosy tena laza hoe satria masina dia aoka ho masina ianareo. Dikan'izay zany tena ny fiainam-panompoana dia tsy maintsy manana fiainam-pahamasinana. Amaranako azy tsy tonga lafatra vetivetsika, tsy tonga lafatra eo-tsika. Mety misy maheno an'izany angamba dia hoe tena be dia be zany zavatra takin'Andreo. Tsy tonga lafatra eo isika. Rehefa mandray an' Jesosy sika dia manao asa tsy kelikely Andriamanitra. Araka ny androsoantsika hozy izy no hitomboantsika dia mandratsana izy eny an-dalana, dia mamboly izy eny an-dalana, marary ilay izy, fa arakaraka ny androsoantsika dia ambolen'Andriamanitra toe-panahy dia manahaka an' Jesosy. Ary rehefa tonga Jesosy any dia izay manahaka azy no akariny. Mankasitraka be dia be pasteur fa tena mino fa tena nanampy be an'ireo mpijery antsika izay mety ozy izy ianao za sendra nijery fotsiny fa teo amin'ilay nataonao taty amin'ny faraparany na tany ampovoambony, fa mino fa teo amin'ilay nilainao mihitsy no nijerenao. Angataka amin'ny pasteur hoe mba mitondra tiany fampahirizana vavaka amin'izao vanim-potoana krismasy zao. Mety misy mandalo any vanim-potoana sarotsarotra tsy ahafahany mandroso ianao no mba angatanay tondra an'izay vavaka izay androany. Isaorana ny MCTV nanasa, isaorana zao anasy ny ekipa rehetra ary ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana. Ny afatra fohy ngambany alohan'ny vavahantsika dia ny hoe ataovy tena mba isy etaeta izy fiantraikany amintsika zao vanim-potoana natao hoe krismasy izao, ary anova ny any anatsika izy fiantraikany amin'ny any ivelany ianao sy ny ankonanao. Dia hivavaka fohy tsika ngambany ho an'ny mpanaraka mba hiasan'ny fanahy masina ary tsy ho voakosoka ane zao fandalovana ao anatin'ity vanim-potoana androany ity. Hivavaka isika. Raha eo mankasitraka izay amin'ny anaran'i Jesosy le tonga nofy tetỳ an-tany famonjena ho anay. Ny angatahanay Jesosy dia tsy hijanona ho fahalalana na ho tantara izany, fa izy fiantraikany amin'ny fiainany reto mpanaraka izao vidéo zao. Vangiony tsirairay ka sio'ny fony izay rehetra mangetaetanao dia ampahitao anao ary ampahitaony voninahitra ao ary zany tena famonjenao aminao zany ataovy tonga isaky ny tokantrano tsirairay avy. Dia hanafaka ianao, hitondra fiadanana ianao, hanangana ianao, hanadio ianao, hamany fatorana rehetra ianao, dia ho fifalinana tompo ny fankalazana zao fahaterahanao zao. Voninahitra ho anao Jesosy. Alleluia. Amen. Mangatsitsaka indrindra pasteur mamerina fisaorana hatrany ny amin'ny fiara-miasa rehetra, misaotra anao ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Manasa anao izara amin'ireo manodidina anao mba hampiorina tsara amin'ny finoan'ireo manodidina anao ihany koa amin'izao vanim-potoana krismasy zao, dia mirary fety sambatra ho anao. Da iny Jesosy. Lahatra tompoko.